Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa ni radio manerantan le feone fanantena ni tundato kiazava. Indray andro ty mpiompi iray efa somary lehibebe dia nandeha hivarotra ny apondrany tany an-tsena niaraka tamin'ny zanany lahy kely. Nandeha tongotra izy mianaka ary nanaraka azy avy aoriana ilay apondrany. Raha mbola tsy lasa lavitra akory izy ireo dia nisy andiana tovovavy nifanena tamin'izy mianaka ary niteny mafy taminy hoe jereo angereto izy adala aleo ny mandeha tongotra nefa io ny apondra tarihana fotsiny fa tsy mba taingenana. Raha vao nandre izany ilay rangahy antitra dia niteny moramora tamin'ny zanany mba hiakatra teo ambonin'ilay apondra ary dia nitohizan'izy ireo ny diany ho any an-tsena. Rehefa lasa lavidavitra izy mianaka sy ny apondrany dia indreo indray nisy andiana lehilahy nipetrapetraka teny amin'ny sisin-dalana izay nandalovan'izy ireo. Nisy tamin'ireo lehilahy ireo no velon-dresaka ary iren'ilay rangahy antitra indray hoy mantsy ny firesaka izy ireo hoe ny tanora amin'izao fotoana dia tsy misy fahalalam-pomba intsony, tsy manaja olon-dehibe. Mba midina ary se eny ambony eny fa azaka amin'lahy, aleo mba ny olon-dehibe no entina amin'ny apondra. Dia nidina aingana tony tsy teo ilay zazalahy kely ary dia niakatra indray ilay rainy mba hoentin'ilay apondra. Nandroso ihany ny dia. Indro fa nifanena tamin'ny vehivavy maromaro niaraka tamin'ny zanany izy mianaka. Lehilahy lehibe tsy menatra, ratsy fanahy, hoy ny antsony reto vehivavy niteny tamin'ilay lahy antitra. Izy eo ambony apondra mandeha mafy ery, nefa ilay zanany kely mandeha tongotra efa mila tsy aharaka ny diany intsony. Raha vao nandre izany indray ilay rangahy mpiompy dia nisotony niaraka hitaingina aminy teo ambonin'ilay biriky ny zanany. Rehefa nanakaiky tsena izy mianaka sy ny apondrany dia indro nisy mpivarotra iray nanakana azy mianaka. Apondranareo ve io? Hoy ilay mpivarotra. Eny io ilay mpiompy namaly. Dia izao ve ny fomba mba hitondranareo ty apondranareo ty olona robe izao ndray entiny? Tena izao mihitsy angamba no ahafaty aingana ny ty apondry ty raha mitoy a? Nareo ary izao no tokony hibata azy? Hoy ihany ilay mpivarotra. Rehefa nandre izany izy mianaka dia nidina moramora teo ambonin'ilay apondra ary dia nafatotra izy mianaka ny tongotr'ilay apondra dia nobatainy. Rehefa nobatainy izy mianaka nefa ilay biby dia tsy nety fa nanohatra, nikofoka, niezaka namala hitady dia nifampitolona teo izy telo mianaka. Ny fefarany dia latsaka tao anatin'ilay renirano teo akaikin'izy ireo ilay apondra ka tsy avitra izy mianaka intsony. Eny ry mpiaino namana, mandrakariva na inona ataonao eto amin'ity tany ity, na tsara izany na ratsy, dia misy olona sasantsasany mahita hitsikerana izany hatrany. Ko manomboka anio ary, rehefa manao zavatra ianao, dia aza izay hijeren'ny olona anao, na ny fomba mety eritreretan'ny olona anao no antony hanaovanao zavatra anankiray. Fa izay hitanao fa tsara eo anatrehan'Andriamanitra atao. Rehefa misy manoro hevitra na mitsikeranao, hitanao fa mahasoa ny hafa sy mahasoa anao ny tanterao, fa izay tsy mahasoa ary izay tsy sitrapon'Andriamanitra dia aza raisina akory. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosiana 3:17 manao hoe: ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Miteny ny Baiboly hamisan'andro no fonaina rasoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izao.
tompo hoianao no mahalala niady mafizay atrehako fa tsy vitsireo zay mangala aokianao no fialofako fantatrako iza nataoko teo imasonao ny fiainako miloreraka ny foko sy ny saiko ka de mila famonjena viamina antokopihira balsama fiderana endrikendrikefa isanandro amin'ireo zava-tsy nata tompo ianao mahalala ny andro hitrangany marina toiza fantatrako iza nataoko teo imasonao ny fiainako miloreraka ny foko sy ny saiko ka de mila famonjena viamina fantatrako iza nataoko teo imasonao ny fiainako miloreraka ny foko sy ny saiko ka de mila famonjena viamina miloreraka ny foko sy ny saiko ka hilaiko reny vonjya viamina atolotry ny feofanantenana ho anao tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna ny fiainako sy ny lalàna miaraba mpiaino rehetra tafaraka atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra miresaka indrindra ny fiainantsika sy ny lalàna manan-kery izao antenaina indrindra mba handraisanao soa ny fanarahanao ny fandaharana eto amin'ny AWR ny vitsy mikitra ny rery loza vaovao ratsy ry niry tena loza nidirana angano ry dafy fa misy inona ry zefa tena loza nisy dalona nafika nga ry dafy dia nisy ainana foy tsy nisy dalona nafika zany izy ry niry fa ahoany loza ray loza roa fa tiany tena loza lazao ry zefa fa ianao koa tia mampitaitaina fa misy inona isaraka hono a dafy sy manga de ho aiza zany reo ankizy 5 ay ve zany adray ary to tsorototra kory tianao raha ianao koa aloha manao ohatrany dafy de isarahako tsotro zao ihany koa aiza veka lany ami'rendrarendra sy ny vehivavy ny vola hany ka reo vady amanjana ka mampalahelo sady tsy mihinan-kanina no mitafy vorokitsay
fa tena zany tokoa ve ny zava-misy ao amin'ny tokantrano zareo e? Zany io ny io anerinyry ka ny vitsy mikitrana irery zany hoy ny fitenin'ny tolorazantsika tsy haiko aloha fa zany ny taraina ny manga amiko lavo zao rehefa mba sendra miony izay rovavy zany eno a sady tsy maintsy mitrosy etsero foana hony izy ho sakafon'ireo zanany mampalahelo ka lalina indray zany mihitsy ary maninona kosa ary ianao zao vao mba miresaka amiko an'izany nefa zavatra azo ifananarana mihitsy anie zany zandry anie dafy riniry fa tsy olo-kafa akory za ve mahalala fa no iveriko efa fantatrao anie zany nga tsy fantatrao zany aleo andehanako any mihitsy ho resahana tsara fa ho ataon'le iny aiza ireo zanany dimy ireo zefa de hiditra mitokantranin'olona zany ty ianao anao zay azoko atao aloha ataoko angamba fa tsy diso raha ohatra ka mijery an'izay mety mba ho vahaolana ho an'ny tokantrano zareo ka sady ny zandroko raha teo anie ny fototry ny olana hidafy eny zay aloha engane mba tena andray mianatra taonao dafa mampalahelo ange mijery mivady aman-jana ny rezefy tsisy mangidy tsy andramana ary niry zay aloha aleo tonga de hoany fa tsy angatakandro mihitsy ka andana ary tena mba niova kosa dafy ry zefa andray hitako lasa mandimandiny ry manga sy ireo zanany misaotra an'Andriamanitra fa nandray anatra izy tena zany mihitsy sady mba fantatrao moa efa nifona tamin'ny manga fa tsy amerina ny reny toetra ratsy ny reny tsonony izy tsara kosa zany tena tsara mihitsy ka hitako mihitsy aloha hoe tonga de mody dafy rehefa avy miasa fa tsy mandany vola miaraka amin'ireo namantsony efa hatry ny elaela mihitsy ny nahitako an'izany zany ahoana no ahitanao an'izany mba mahitahiteny ay eny fa imanga koa ny aiky fa ny aky izy tinany sy ny atezerany tsy ahoatsy ahoana hono ny tena naniraka ny dafy anao an'ireny toetra ratsiny reny zany zany mihitsy de efa mba samy niezaka ihany koa zany izy zay aloha tsara kosa zany nataon'nykalamangy zany rehefa mba mahatsiaro tena izy ka mety rehefa samy vonina ny iove tena zany mihitsy manjary lasibatra neny ankizy mampalahelo eno fa ny mahalasa ny saiko fotsiny de zao hoe ahoany inona moa zany no ataon'ny fitsarana fa ahoana ka izy roa reto efa nyfapody nefa ny taratasy fangatahana famafana ny soratra efa tafiditra manga efa ela tany ny fitsarana zany tokoa moa zany mihitsy za mino fa misy vahaolana foana zany ry zefa ngany sary-posaina ny ianao fa reto mihitsy eny izy roa aiza reny ndry mahafinaritra ery reto mahita azy io hita mandroso rezy mivady mandrosoanareo tantara nosoratany Zoanitra ny narahanao teo novelomin'ny mpanoratra sy Rila raha tsy haivina amintsika mpiaino de tahaka ny kontra rehetra hoy maître ny fisoratam-panambadiana noho izany de azo ravana ihany koa tsy hoe ravaravana arak'izay itiavana azy anefa izy io fa misy antony zay vao mety ho azo ekena ny famafana ny fisoratam-panambadiana raha araky ny lalàna manan-kery eto Madagasikara de ny divorce par faute ihany no miatra eto ary efa voaresaka teto avokoa reo antony mety anekena ny fisarahan'ny mpivady mbola ho toizantsika hatrany izay resadresaka mahakasika ny divorce izay noho izany de andeha ho ampidirintsika vetrany ary
ny mpahay lalàna miaraka amin'ny namana Rila. Tena ato anatin'ilay fandaharana iresahana ny fiainako sy ny lalàna tokoa isika izao. Miaraba ny mpiaino rehetra dia miaraba ihany koa ny maître Ravelosam-Bolatiana. Mangasitraka anao maître mivahiny ato anatin'ny fandaharana. Miaraba ny Rila dia miaraba ihany koa ny mpiaino fandaharana. Efa niresaka mahakasika ny divorce sika na ny famafana ny soratra teto amin'ny fandaharana tamin'ny lasa. Efa niresahanao teto maître ireo antony azo anekena ny famafana ny soratra eny anivon'ny fitsarana. Hono atompoko, mety misy antony tsy hamafana ny mpitsara ny soratra ve na dia efa tafiditra teny anivon'ny fitsarana aza ary mety antony azo ekena ny fangatahana famafana soratra. Raha ohatra ka efa tafiditra eny anivon'ny fitsarana ny fangatahana divorce ka mifanaraka tampoka indray ilay mpivady dia tsy maintsy lavin'ny mpitsara ilay fangatahana divorce. Izany hoe tsy azon'ny mpitsara atao izany ny manery ny mpivady hisaraka mamoaka didy fampisarahana raha toa ka mifanaraka eny antenantenan'ilay procédure de divorce ny mpivady. Tahak'izay ihany koa raha maty alohan'ny fivoahan'ny didy raikitra ny iray amin'ilay mpivady dia maty ho azy miaraka amin'izay ilay procédure na ilay fangatahana fisaraha-panambadiana. Raha ohatra izany ianao nieritreritra hoe ho divorcé amin'ilay vadinao maty io dia tsy izay intsony izany ny statut anao fa lasa veuve ianao na lasa veuf manantena. Izay ny dikany. Raha toa ka nekena ilay famafana soratra maître dia aiza izany no andreketana an'izay? Rehefa azo ilay didim-pitsarana manome lalana hisaram-panambadiana dia raiketina ao amin'ny bokin'ny soram-piankonana izay nanaovana ny mariage ka ireo mpivady izay nanao ny divorce no manao ny fangatahana fandraiketana azy ao amin'ilay boky na ny fampanoavana ministère public. Io moa misy pitsopitsony satria procédure administrative indray izany manomboka hatreo ilay manoratra mandraikitra an'ilay didy anatin'ny bokin'ny soram-piankonana. Ya, misy feim-potoana ve tompoko ny fandraiketana an'izay didim-pitsarana nivoaka izay ao anatin'ilay soram-piankonana? Ao anatin'iray volana ny voahan'ny didy raikitra no tsy maintsy anoratana an'ilay didim-pitsarana ao anatin'ny bokin'ny soram-piankonana. Te hanararoatra kely maître hiresaka mahakasika ny ankizy, izany hoe ireo zanaka izany manoloana ny fisarahana. Fa hita eny anivon'ny fiarahamonina eny fa rehefa misaraka ny mpivady dia lasa ankilabao ilay ankizy indraindray. Amin'ny mampahay lalàna anao tompoko, inona ny tena tokony ataon'ny mpivady amin'ny zanany na dia misaraka ary izy ireo sanatry? Tadidio fa ny fisaraha-panambadiana dia tsy manala velively ny adidy sy andraikitra amin'ny zanaka ny ombonana, ary izany dia ataony tsirairay araka ny fahafahany. Ao anatin'izany ny fikarakarana an'ireo ankizy, ny fanomezana azy ireo ny sakafo, fanomezana izy ireo ny trano ialofany, ny fianarany sy ny sisa sy ny sisa. Ya, dia izy amin'ireo mpivady izany no mandray an'ireo zanaka iombonana. Ny mikasika ny garda ny zaza indray dia ny mpitsara no mijery, ny mpitsara mpanao fanelanelana izany na le juge conciliateur no mijery ny intérêt supérieur de l'enfant na ny tombotsoa ambon'ilay zaza. Afaka enoin'ilay mpitsara ihany koa ny hevitrilay zaza hoe aiza izy ny te hipetraka, any amin'ny dada sy any amin'ny neny. Mazava ho azy raha efa vorosaina ilay zaza izany no afaka anontanian'ilay mpitsara. Tokony misy anefa ny famotorana enquête sociale izany ahafahan'ilay mpitsara manapa-kevitra hoe aiza amin'ireo ray aman-dreny no tokony hipetrahan'ilay zaza. Eny ary, amaraparana ny resadresaka tsika maître, inona no afatrao?
Tsy mampiova ny tompontsony raisin'ilay zazavavy amin'ray aman-dreny ny fisian'ny divorce. Indraindray manko misy olona ilay mpanahy mieritreritra fa rehefa vita ny divorce dia tapitra tokoa ny adidiny amin'ny zanany. Tsy izay velively ilay izy fa adidy izay andraikitra foana ireo zanako ireo mandrapatapitry ny ainao. Na dia misy ary ny divorce. Mankasitraka indrindra maître. Inona fa betsaka sahady ireo tokony ho fantatsika mahakasika amin'ny famafana ny fisoratam-panambadiana. Ny firariana indrindra dia mba ahay fandrindra ireo mpivady, tsy ho azy ireo ihany fa ho an'ny taranany indrindra ihany koa. Isaorana indrindra Maître Ravelson Bolatiana nanoro izay tsara ho fantatra mahakasika ny lalàna eo amin'ny fiainantsika. Raha misy fanontaniana na fanazavana tiana ho azo dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjohy hatrany ny AWR. Ifaraneto ny fandaharana tsara ho fantatra, zoanitra sery ilano ny farimbona nahatotozay izany, mankasitraka ny fanarahanao. Andriamanitra ne hitany tsirairay amin'ny asa tsara atao. Tarika tia ray. Zay lay onjany fanantenana. Tany tena hoe atraizamu ny famendreana nanako fa Jeso milaza fa ho avindray mahakay ho any an-danitra ampahereza Jeso mba hatokianao ka ibanjina ilanitry uvununi aino ilay feonao zay antso ay hoe avy. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana.
filina lalandava ry mpianaojaina no ionanay aminao amin'ny alalan'ity fandarana izay atolotry ny radio adventiste maneran-tany ity. Mirary ianao andray fitahina eo ampanarana izany izahay eo amin'ny lafiny teknika Sam, ny mpanolotra kosa Yolande Ratsurmana. Efa nandehandeha teny tanàn-dehibe ve ianao ary mba nandinika ny endrika ireo olona izay mifainana taminao? Betsaka amin'ireny mponina tanàn-dehibe ireny na dia mandeha sy miaina eo anivon'ny vahoaka maro aza no matsiaro irery. Ao ny mpianatra lavitra fianakaviana, ao ny tokantena, ao ireo sahirana, ao koa ireo vahiny izay lavitra ny tany neviana ka arivariva tanin'olona hoy ny fitenenana. Efa nisy fotoana ve natsapanao fa irery ianao? Lavikavana, lavitra ny tany neviana na koa tsy misy mpiahy. Inona ny alaolana rehefa matsiaro irery? Alohan'ny anokavantsika ny Baiboly dia hiara-mivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay raha afaka andinika izay mahasoa anay. Feno ifahendrena izahay ary takatra izany. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsara ny manamarika fa na dia marobe aza ny olona manodidina anao dia mety hatsapa hoe irery ianao. Irery satria nahoana? Satria toa tsy takatry ny olona manodidina anao no momba anao. Indraindray koa ny olona tsy mitovy hevitra na fahatsapana. Misy tsy mahatakatra ny fahorian'ny hafa, ny fijaliana na fiafiana. Anka toa miankindrindrina irery ho ny fitenenana. Mety mahatsiaro irery koa ianao rehefa misy olona manao tsinotsinona anao, rehefa tsy misy mpiaino, tsy misy mpijery, rehefa enjehan'ny olona, rehefa tsy misy mpijetra. Mety mahatsiaro irery ianao rehefa reraka, tsy misy mpanampy. Fa ny olona tena irery dia ny olona nanao adalàna, nanao ny tsy mety, nanota teo anatrehan'Andriamanitra na teo anatrehan'ny olona ka tsy nandray famelan-keloka. Fa mizaka ny fahotany samirery ary tsy manana fanantenana ny ho afaka amin'izany hota izany. Ahoana hoy ny Baiboly? Ndenge ovakitsika ao amin'ny Hebreo 4:17-18. Hebreo 4:17-18. Ko amin'izany dia miendrika mba atao tahaka ny rahalany amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatokony amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny heloky ny olona. Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana netiny dia mahavonjy izay laim-panahy koa izy. Jesosy dia efa niaina ny fahoriana rehetra mety mitranga ety ambonin'ny tany. Koa afaka mitarika ahy, afaka mitarika anao izy amin'ny lafim-piainana rehetra ary afaka manampy anao. Ndenge ovakitsika koa ao Matthieu 12:17. Matthieu 12:17. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba mirahalany janona teo alatrano nitady hiteny aminy. Ary nisy anankiray taminy hoe, indreo ny reninao mba mirahalanao mijanona tao alatrano mitady hiteny aminao. Fa namaly izy ka nanao tamin'ilay nilaza taminy hoe, iza moa no reniko? Ary iza no rahalahiko? Fa na iza no manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Hitantaratra eto ary fa tsy voatery fanaraka-hevitra ny mpianaka na ny mpiray-tam-po. Niainy izany tokoa Jesosy ary nanambara fa tsy ny fihavanana ara-nofo ny zava-dehibe, fa ny fihavanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Lasa mifankaty mihavana tokoa ny olona rehefa manatona an'Andriamanitra na koa rehefa manatona an' Jesosy. Ao Marka 4:1-5. Marka 4:1-5 dia izao nivaky ny teny. Ary niala teo izy ka tonga tany amin'ny taniny sady nanaraka azy ny mpianatra. Ary efa tonga ny sabata dia nampianatra tao amin'ny sinagogy izy, ary maro izay niaino azy dia talanjona indrindra ka nanao hoe, taiza ny nahazahoany letizany zavatra izany? Ary manao ahoana ny fahendrena nomena azy sy izao asa lehibe ataon'ny tanany izao?
tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria aralany Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona ve le ty ary tsy ety amintsika ve ireo anabaviny dia tafitohina taminy izy fa ho Jesosy tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny ankonany ihany. Ity nanjohan'i Jesosy ity no nahatonga ilay fitenenana hoe mpaminany tsy masina taniny fa ireo mpiray fiaviana mpiray tandrazana taminy dia tsy nino azy. Noho izay indray nandalo ady sarotra Jesosy teo amin'ny sahany Getsemane, fantany fa hosamborina izy ary hoelohana na dia tsy manatsiny aza. Dia izao no vaky ny teny eo Matthieu 5:9-5. Matthieu 5:9-5 manao hoe, ary nakeo amin'ny mpianana izy ka nahita azy matory dia hoy izy tamin'i Petera, hay, tsy mahazaka ny miaritory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Mba nanantena tokoa Jesosy fa hiaratory araka aminy reto mpianany. Mpianany, namany, akaiky azy, nefa indrisy fa tsy naharitra izy ireo. Eritrereto hoe amin'ny fotoana tena ilanao namana indrindra no tsy eo ny namanao, no irery ianao. Ary farany, rehefa teo ambony azy fijaliana Jesosy dia niteny nanao hoe, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoanany dia mahafoy ahy ianao. Araka ny voasoratra ao Matthieu 7:15-20. Nivesatry ny fahotako, nivesatry ny fahotanao no nahatonga an Jesosy ny atsiaro ho tafasaraka tamin'Andriamanitra, satria ny fahotantsika tokoa no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Isika ny tafasaraka amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mahafoy antsika. Ary tsara ny manamarika fa izao toe-javatra nanjohan'i Jesosy fony izy tetỳ ambonin'ny tany izao dia mety manjoa ny olombelona rehetra, dia ny fahatsapana ny tena hoe irery. Jesosy anefa efa nandresy ny olana rehetra hatramin'ny fahafatesana, ka dia afaka makatahaka an Jesosy isika. Andresena ny fanginana, andresena ny fahoriana, ny alahelo ary koa ny fahatsapana fa irery indraindray. Raha natsiaro fa irery Jesosy dia Andriamanitra iray no nantsony, Andriamanitra no ivavahana. Toy izany koa isika, raha mahatsiaro fa irery ianao dia antsoa Jesosy fa izy mahay manala fanginana, izy ara-pahery anao ary anoro anao izay tokony ho atao. Azo resahana izy amin'ny alalan'ny vavaka. Hoy ny hira manao hoe, hay teo foany Kristy. Misy firanana akaiky koa manao hoe, raha ny olona mety mandao anao, Jesosy tsy mandao. Raha sanatria kosa fahalavona no mahatonga anao irery, ento amin'ny Jesosy Kristy koa izany. Araka ny voalaza amin'ny Hebreo 12:1-2, Hebreo 12:1-2 zao ny vaky ny teny. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo kavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Hoy ny mpanoratra anankiray, Moses ben Jacob, ny olona tena irery indrindra dia ny olona tsy tia afa-tsy ny tenany. Eny tokoa, raha tia teny ianao dia mazava ho azy fa ho irery lalandava. Hoy indray ny mpanoratra anankiray André Gide, tsy zaka ny mahirery ny tena raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Marina tokoa izany voalazan'ny mpanoratra izany, fa tsy zaka ny mahirery ny tena raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo 7:12, Hebreo 7:15-5. Aoka tsy amin'ny fitavam-bola toetsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy, Jesosy io, izaho tsy andao anao mihitsy na hafoy anao akory, ka dia sahy manao hoe isika, Jehova ny mpamonjy ahy ka tsy atahotra aho. Ho tanteraka aminao, ho tanteraka amintsika rehetra na izany. Amen. Mbola iara-mivavaka isika. Tompo malalo,
tsy irery tokoa izahay fa manana anao. Maniry izahay niaraka aminao isan'andro isan'ora dia nenio ary ho mandrakizay, ka tsy atsapa fa irery fa eo tokoa ianao. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy no hanonana izany vavaka izany. Amen. Ravin'oliva ambany ala. Tsy efa W ra koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Zay lay onjany fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Dia faly indray izahay manolotra ny araba ho anao mpanaraka ny fandarana ny fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Nahoana moa no atao hoe fon'ny fiarahamonina ny fianakaviana? Itsika rehetra dia miara manaiky fa ny faharavan'ny tokantrano dia miteraka faharavana ho an'ireo mambra amin'ny tokantrano, faharavan'ny fiarahamonina
faravan'ny fiangonana ary faravan'ny firenena iray manontolo ihany ko. Noho izany dia mifofo andromanalina ilay fahavalontsika lehibe de satana mba mitehana ny fianakaviana ary maro de maro tokoa ny fatra izay ao ambiazany be da be ny tokantrano izay rava isan'andro amin'izao fotoana izao. Ny soroana izany indrindra ny entina nampiana ny fianakaviana mba entina misedra zany faravan'ny tokantrano zany no anton'izao fandarantsika fianakaviana fon'ny fiarahamonina izao. Tany alohantsika dia efa nahita teto ireo anton'ny folo mahatonga ny fisarahan'ny mpivady. Ny mpivady aloha zany no sarahan'ilay fahavalo voalohany ary de manaraka ny sisa hafa rehetra. Nyresantsika tamin'izay fa antony voalohany indrindra miteraka ny fisarahan'ny mpivady ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana misy eo amin'izy roa amin'ny andaniny sy ny ankilany. Zany hoe mety eo amin'ny fifampiresahana io, ny fifampijerena, ny fifankazahoana, fifanehoana fitiavana ao tokantrano. Io zany no antony lehibe indrindra miteraka ny faharavan'ny tokantrano. Miaraka aminao eto an-trany Elion sy Aja iara ifampidinika amintsika anazava misimisy kokoa atonga antsika anana farisian-dahatra misimisy kokoa hoe nahoana tokoa no fototry ny faharavan'ny tokantrano ny tsy fahombiazana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny mpivady. Tamin'ireo antony folo izay nitanysaina tamintsika teo aloha ary vokatry ny fikaroana nataon'ireo mpanolotsaina ny mpivady misa 370 reny mpanolotsaina ny mpivady reny mantsy de manampahaizana manokana mikasika ny fiainatokantrano ary ny tanjon'izy ireo de ny andrindra ny fiainan'ireo mpivady zay tonga ao aminy mitady torohevitra hoe inona ny tokony ataonay fa mila isaraka mihitsy zay mivady ahoana ny fomba hitaizana ny zanakay. Reny olona ireny zany mahatratratrany amin'ny 370 ny isany no namoaka n'ireo antony folo zay mahatonga ny mpivady isaraka. Ka ny antony 5 voalohany amin'ireo antony folo ireo dia mifandray amin'le hoe tsy fahaizana miserasera, tsy fahaizana mifandray eo amin'ny mpivady no tena fototra ilay izy. Tany aloha sika dia nieritreritra fa ny vola ny fototra ary tsy lavina izay fa betsaka ny tokantrano rava vokatry ny vola indrindra fa ty amin'ny tany andalam-pandrosoana. Kanefa teo anivon'ireo olona tahaka atsika ihany rehefa tonga nanam-bola izy satria everina fa ny vola ny fototra ilay fisarahana fototry ny olana. Rehefa tonga nanam-bola indray izy ireny dia gaga fa tsy nahavany olana rehetra atonga ny tokantrano mafiorana indray lay vola. Ary ny fanadihadinana tao tamin'ny faritra maro maneran-tany anisan'izany teto Madagasikara dia nahalalana fa saika ireo olona manam-bola indray aza ny tena mampirafy. Ary rahantsika malala fa ny fampirafesana no mitondra ho any amin'ny fivakisany tokantrano. Efa dingana iray sisa de tonga any amin'ny faravan'ny tokantrano zany. Ohatra ny te ilaza ve isika izany hoe ny fananana vola be sy ny tsy fananana vola mihitsy de samy mety olana eo anivon'ny tokantrano. Samy manana zay fomba mety andraisantsika an'izay isika fa ny fanadihadiana izay natao aloha de nahitana an'izay. Ekena fa ilaina ny vola kanefa aoka tsy ho adinontsika velively fa mpanompo mahatoko ny vola amin'ny lafiny ara-materialy fa tompoloza be ny vola raha ny akoatran'izay indrindra fa ny lafiny ara-pitiavana. Ireo olona efa tonga amin'izay tanjon'izay hoe fa manam-bola manana ny ampy dia azonao anontaniana fa tsy vahaolana ho an'ny fitiavana sy ny fifandraisana maharitra ny vola fa vahaolana ara-materialy. Ilaina izy saingy tiana ny anam-pirofona aminao eto amin'ity fandarana ity fa tsy ampy azona ny fifankatiavan'ny mpivady aharitra ny fahampiana rahabola fotsiny. Ilaintsika zany ny mifetateraka lafiny hoe serasera, fahaizana mifaneho fitiavana, mifahaizana mifampihevitra, mifahaizana mifaneho fihetsepo, fahaizana mifampiaino, fahaizana mamantatra, mahatakatra zay tena ilain'ny andany sy ny ankilany ka mahatonga azy maneho fihetsika takan'izao na takan'izao.
ary ny fitiavana le tena fitiavana irery ihany ny tsy maintsy hananany tsirairay ao atokantrano a vo afaka mifehan'izay fahaizana mifandray zay izy. Rehefa mandinika ny fifandraisan'ny ankizy Elian de lasa ny saiko hoe raha mba tahaka an'izany reny fifandraisam-pivady ao atokantrano, tsy andry izay ionana any am-pianarana, tsy andry izay ionana rehefa mirava avy mianatra ihany koa hiara-milalao any tokotany any. De rehefa mandinika an'izy ireo miara-milalao ianao de hitanao ihany ny antony mahatonga an'izay hoe tena manga ny azy ny fifampiresahana, misy zavatra iarahana mankafy foana ny endry zareo de mifanara-tsaina tsara hoe anao an'izao tsika de mifampiaino tsara, zany hoe tena mirindra tsara mihitsy zany le fifaneraserana eo am'ireo samy ankizy ireo. De mandinika hoe raha mba sahala am'izany koa ny ampivady ao atokantrano, misy fifampiresahana tena manga ao misy fifampianona mahafinaritra ao fiarahana mibanjana zavatra anankiray mahaliana ao, ataoko angamba fa betsaka ny olana iva. Ary ny amerenana an'izay no tanjona kendrentsika amin'ity fandarana ity. Lasa koa ny saiko hoe toiaja miatrehitra hoe maninona ary fony mbola mpifamofo, mbola pisipa le mpivady ny tsy andrin'izay ionana, azony atao tsara mihitsy ny mifampiaino ny mifandefitra, mahita zavatra iarahana foana, tsy andry izay ionana. Fa rehefa lasa mpivady indray sanatria ny vava ve betsaka amin'izao fotoan'izao indray tsy andriny izay andehanana hiasa ho an'ny anankiray. Alao ho resahana izy ity tsy azo jerena fotsiny amin'izao izay olan'izay andao averina ilay fifankatiavana voalohany, ary araky ny resahany namanay aza teo de hoe ilay tsy fahaizana mife ilay fomba hifaneraserana eo amin'ny mpivady mihitsy zany fototry ny olana. De ndao hoe raha tsika miresaka ry izy zay sy hiaja moa raha miresaka eto de miara-mianatra aminareo mpiaino ihany koa zay de mizara amintsika zay traikefa efa mba mitovozony hafa, so de mba mahasoa atsika le izy. De inonay mirahalahy fa anomboka hisaintsaina hiezaka hanova zavatra tsy kelikely sady tsika ato tokantrano ato ny amin'ny resaka fifandraisan'ny mpivady io ary izay koa no hitanay mametraka ny veloma mandra-piresaka indray. Veloma tompoko. Tarika karaha AWR feon'ny fanantenana.
ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Hinoko sy antenaiko ry namako fa tena nandray lesona goavana ianao makasika ny famitahany Satana amin'ny andro farany. Dia ny amin'ity filazana fa misy fanahy tsy mety maty na spiritisma na ny fiantsoana velo na ny filalaovana angatra ity. Fitaka farany ho ataon'ny Satana io, isamborana olona maro entiny makany amin'ny elo mirehitra afo hiaraka ao mahay aminy. Mino somana tena ho aho fa nahazo lesona goavana ianao. Ary misaotra an' Jesosy aho fa nomeny antsika ny fanahy masina nafana ny resaka an'izay rehetrarehetra izay. Engane ka tsy ho toy ny lamosingana notondrahana rano izy, na toy ny lamosi-tsokatra latsaka vandra, ka ianoy zany ry azo an-damosina. Fa engany kosa mba ho toy ny voana fafy teo amin'ny tany tsara, ka movo zato eny. Ny tenin'Andriamanitra izay nampianarina sy ny anarantsika ary ny erantsika ny anatra teto. Ho faranana sady ny fiarantsika, ka araka amin'ny mahazatra dia nisy ilay andinin'ny fototra izay natao fitadidy ho atao tsenjery mihitsy ao amin'ny Tesalonianina 2:9-7. Toy izao vakany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsehanan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Ny lohatenin'ny fianarana soratra masina izay ny anarantsika teto dia hoe hampiariariana ny filalaovana angatra na ny fiantsoana velo. Zany ny zavatra misy amin'izao andro farany izao. Fa tena miariary tsy miafina mihitsy hatrany ambony pilipitra ny fitoriana fa misy ny fanahy tsy mety maty. Ary hatrany ambony pilipitra dia misy ny fiantsoana anjely. Misy ny fivavana amin'ny olo-masina, misy ny fandehanana any amin'ny doany, fanantenana fahitany ny razana. Zany rehetrarehetra zany dia misy. Boky anankiray nosoratan'ny Lee Strobel mitondra ny lohateny hoe The Keys of Heaven no mifototra amin'ny hevitra manambara fa mbola velona ao anatin'ny karaza-pahatsiarovan'ny tena ny maty. Ka ny expérience de mort imminente no nampiasaina ho anisan'ny porofo anam-porofonan'izany. Ohatra iray ity: ankizy vavy iray izay niaina ny expérience de mort imminente nandritra amin'ny fandidiana fo natao taminy no nilaza fa niona tamin'ny anadany tany ankoatra izy. Nahagaga azy zany satria tsy manana anada izy. Mahatsikaiky zany. Niona tamin'ny anadany izy tany ankoatra. Rehefa sitrana izy taty aoriana ka nitantarany zany tamin'ny rainy, dia nambaran'ny rainy taminy fa nanana anada tokoa izy saingy maty ny elon'ny naterany io anadany io. Zany fitantarana zany moa dia hitantsika amin'le hoe Lee Strobel, The Keys of Heaven, Grand Rapids, Mort Imminente, Zondervan Books 2021 takila 720. Mitolona mafy nefa izy Strobel mba ampifandrindra ny hevitra momba ny fiainana aorian'ny fahafatesana amin'ny fampianaran'ny baiboly mazava fa tsy handray ny valinasany farany kristianina raha tsy amin'ny fiverenan'ny Kristy. Efa nampitandremana isika. Maro no ifanehitra amin'ny fanahiny demoni izay iseho ray aman-dreny na namana tiana indrindra ka manambara ny fiemorana mampidodoza indrindra. Isarika ny fitiavantsika mamindrindra ireo vahin'ireo ka hanao fagagana no anany ny filazana. Tokony vonina isika hanohitra azy ireo amin'ny fahamarinana ara-baiboly izay milaza fa ny maty
de tsy malala na inona na inona ary reo zay miseho toy zany de fanahy ny demoni manoloana antsika indrindra ny andro fakapanahy am'izao fotaon'izao zay efa hiatra am'izao tontolo zao ho fizantoetra zay monina ambony tany ho vafitaka sy ho resy zay rehetra tsy manana ny finoana mahaforona amin'ny tenin'Andriamanitra miasa amin'ny alala ny fahagagana mandainga rehetra satana mba azony manapaka ny zanak'olombelona ary tombo atrany ihany ny fitaka ataony tsy avoa nefa ny tetiny raha tsy milefitra ny tsitrapo amin'ny fakapanahy ny olona zay mitady amin'ny fony rehetra alala ny famarinana ka miezaka ny anadio ny fanany amin'ny alala ny fankatoavana ary miomana araka izay azony atao amin'izany hiatrika ny ady dia hita fiarovana azo antoka ao amin'ilay Andriamanitra ny fahamarinana satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao za kosa hiaro anao hoy ny teny fikasampamonsy aleo ny mandefa ny anjely rehetra any an-danitra hiaro ny vahoaka ny toy izay amela amin'ny fanahiray izay matoky azy ho resin'ny satana zay teny ny vakina zay moa dihitantsika ao amin'ny boky hery mifanandrina takila fa 7:26 ny anabavy White Ellen Gould White vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina no nanoratra azy hery mifanandrina takila fa 7:26 koa minsy manantena fa nahita soa tamin'ny fiarahana ny anatra ny soratra masina ianao nandritra n'izay andro vitsivitsy zay koa manonona ny fiadanan'i Jesosy ary mirary de mirary mba tsy voafitaky satana amin'izany resaka fanatsy mety maty zany ianao ka ho voataona iantany ny mpiskidy amonjy doany iantso any dadabe ry amin'ny fasana ivavaka amin'ny anjely sy ny olo-masina tadidio fa fitaka ataony satana avokoa ireny indrindra fianteheranao amin'ity resaka fahagagana miazakazaka mihitsy ianao ho any am-piangonana fa hoe misy fahagagana sy famantarana atsy aleo faranantsika ny androany misaotra ny teknisianina Sam napita ny feo ho any amintsika tsirairay avy melon'ny amaranana azy de ivavaka isika rainay zay ny an-danitro misaotra fa nomeno anay ny lesona mahafinaritra fampitandremana fa miezaka mafy isatana hamitaka olona maro amin'izao fotoan'izao ka mampianatra fa misy fanatsy mety maty aoriana amin'ny fahafatesana dia ampianarin'ireo mpanompony eny ambony pilipitra fa efa any an-danitra sady ny olom-bavonjy ary midina any amin'ny elo sady ny olona ratsy fanahy tsy zay nefa nampianarin'ny baiboly araka nampianarinao anay teto koa meteza ianao hiaro ny saina sy ny toe-tsain'ireo namana rehetra zay niaraka taminay teto meteza ianao hamindra fo aminay tamin'ny lasa rehetra tamin'ny noanay an'izany zavatra izany fa amin'izao sisy zao kosa dia omeo hery zay hoentinay miatrika ny satana sy mifitaka ataony dia ho favaly resy izy satria efa nandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa ary manome fotoana anao amin'ny manaraka indray ny namanao Risara Andriajatovo veloma tompoko Adventist World Radio, The Voice of Hope, radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org